Patiana Tanawa. Patiana Tanawa Chicho. Cigaretta Yarawe. You cook this sagwe. Oh, Cosibisa. You day and Ivavatsika ho an'ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo. Misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay a. Misaotra anao zay Jesosy raha mbola verinaina soma tsara tonga eto indray androany. Menao an'izao tombonandro mpavelomana, fahasalamana heri-tanjaka ahafahana manompo anao. Misaotra ny amin'ny fahatogavanay tsirairay avy eto indray a. Misaotra ny amin'izao andro masina, andro mamy, andro sabata izao. Dia ta io ny teny zay hotoriana androany. Fa tena hoe andeha ho any amin'ny toerana zay milana andehanana izany. Any amin'ny tany zay amafazana an'izany dia ho tonga somatsara any ny vo ary amoa avy zato eny rivotsy manam-pataperana. Ny fanatrehana ratsy rehetra dia roana sy didina amin'ny ara-maherinao Jesosy Kristy Tompo sy Sabaty. Halleluia. Amen. Dia amin'ny fifaliana ny rabanantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity androany ity a. Dia arabaina tratra ny sabata masina izao daholo tsika rehetraretra. Elaela moa tsika tsy mifankahita teto satria sady tsy nisy aloha ny fandarana vavaka fiambenana no tsy nisy koa ny laivintsika tamin'ny herin'ny androany fa atao anaty soma isika no nitandrina sabata. Dia mamela alo nareo mba hirahaba nareo tsirairay avy a izay mba tonga miaraka aminay eto androany a anatin'izao live izao. Tahin'ny tompo bon sabat Thierry Berthelot, Angelina Rodriguez, Marie Angela, Landrina Boutinavao, Ferrana Rakoto, Kodanela, Sandriana, tonga soa Tody Noeline, Nabavy artisanet de Madagascar, Sandola, Mapionna, Bersava, tonga soa Tody Noeline, Angelina Rodriguez, ao ihany koa razana soa Sylvie, Tody Jesosy mandrakizay, tonga soa Lavlitina, Merso be Anjana, Kada Kamalala, tonga soa daholo isika menakavy dia fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy anapaka amin'ny isa tokantrano isambatan'olona amin'izao fotoana izao hitravetrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary isika androany. Ny tenin'Andriamanitra zay jerijely dia ao amin'ny bokin'ny Isaia toko faharoa ka ny andininy faharoa. Alleluia. Isaia toko faharoa andininy faharoa. Rehefa dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Isaia toko faharoa andininy faharoa mahita daholo. Isaia toko faharoa andininy faharoa. Isaia toko faharoa andininy faharoa azafady. Ho vakikitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa tonga ny tanàna rehefa miverina ny live normal dia tsika mamaky tenin'Andriamanitra en ligne ohatra mahazatra atsika avakiko aloha androany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izao no tonga ny aparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehova
te iorona ao atapo tendrombohitra atapony tendrombohitra ary isanatra ho avo no ny avoana ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra akany averiko izao ny tonga ny aparany ny tendrombohitra misy ny trano Jehova de iorona eo atapony tendrombohitra zany hoe misy tendrombohitra zany a mbola iorona indray a eo atapony tendrombohitra ary isanatra avo noho ny avoana ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra makany androany tsika de resaka momba ny tendrombohitra resaka momba nina hoe aleluia zao ny ataontsika voalohany saminareo manoratra ho an'izay maty tadidy dada junior zany zao a dadiny junior faly be mihitsy a mandray anao sy miarabanao fa androany za vao nahita anao a dadiny junior a tonga soa ianao a de matoky sy mihina fahahery ianao a de matoky sy mihiny koa fa tsy farany fankahitantsika eto fa voalohany dadiny junior raha mba fakalazainao izy amin'ny toerana misy anao de raha mbola miditra eto anao manaraka de hotononiko hoe dadiny junior avy aninona mo aleloia samy manoratra eo amin'ny commentaire eo ary tsika hoe inona avy a rehefa resaka momba ny tendrombohitra tsika izavy ny tendrombohitra tadidinareo voasoratra ao amin'ny baiboly ao fa zava-dehibe resaka tsika androany mahazava-dehibe ny resaka ny tendrombohitra satria hoy ten'Andriamanitra hoe ny tendrombohitra misy ny tranony Jehova ao no misy ny tranony Jehova ao tendrombohitra no misy ny tranony Jehova amin'ny firy moa faharoambe folo amin'ny alahady faharoambe folo ny volana jolay mantsy tsika de misy vavaka tendrombohitra ho karakaraitsika ho anareo zany a Madagasikara de misy fionana any a misy tendrombohitra any a Madagasikara any ionany zay manao vavaka tendrombohitra any a Madagasikara ny aty a France ny any France ny any amin'ny toerana maro isan-karazany de ikarakara vavaka tendrombohitra tsika amin'ny alahady fa roambe folo ny volana jolay ka zany mahatonga atsika resaka zany androany aleloia resakitsika mahazava-dehibe ny tendrombohitra de am'izay nareo tonga daholo vavaka tendrombohitra hoy izy raha latotsy hoe Carmel hoy izy zandrena hoe Ararata de Sinay toy izy Lovitina hoe Ararata ny bebiteny a aleloia mbola misy maromaro ny tendrombohitra ao a miandra sasany iteny tonoany daholo mihitsy ze tendrombohitra tadidinareo ao amin'ny baiboly mba voasoratra ao amin'ny baiboly Ararata Sinay aleloia misy maromaro ao zao le tendrombohitra nisy ady be mihitsy teo amin'le tendrombohitra tena nisy definatsiravina be mihitsy misy teo a aleloia misy ao Sinay sotra sandola Sinay Oliva Oreba efa mafinatra efa manomboka aleloia Sinay, Oliva, Ararata, Getsemane, aleloia. Saotra anareo. Aleloia. Zany hoe rehefa miteny moa zany ianareo hoe Oreba, de ohatra miteny anareo hoe Sinay. Ay a. Oreba sy Sinay zany anankiray ihany. Aleloia. Carmel, Ararata, Carmel, Getsemane, aleloia. Tsara ny tompo. De Getsemane ihany koa, rehefa mitentsika hoe Getsemane a, de Oliva ihany. Tendrombohitra Oliva ihany a. No misy any Getsemane misaotra mampionina Ziona Carmel le nisy an'le ady ngezabe aleloia zany hoe ny resantsika na ny montagne misy diso kely mantsy ny diso pela kely manatay montage tsy anao montage ninina mihitsy sika anao fa resaka montagne tendrombohitra aleloia misaotra anareo nandray anjara marina daholo reo voalaza anareo reo androantsika de resaka an'ireo tendrombohitra reo tendrombohitry Tabara fa tsy Tabora tendrombohitry Tabara tendrombohitry Tabor izy amin'ny teny frantsay moa zany fa Tabara izy a amin'ny teny malagasy misaotra ny tojo ihany koa Carmela Getsemane misaotra anareo fa tena mahavaly fanontaniana daholo nareo eny ary loary tsika resaka tendrombohitra ny tendrombohitra tena malaza indrindra voalohany indrindra ao baiboly a de tendrombohitra Sinay fa maninona ary a
no malaza ny teny voatsy ndraiky isika jery ten'andriamanitra amin'ny boky ny Exodosy mino fa tonga avavaka teny voatra daholo nareo aorinan'ity ten'andriamanitra ty Exodosy a toko fasivy ambin'ny folo andiny fafolo ka hatramin'ny faharoapolo Exodosy misaotra nareo manoratra eo amin'ny commentaire azafady Exodosy 19 andiny fafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ovakitsika androany minaran'i Jesosy raha misy moa terem-panahy amaky fa mifeoko somary fariparina kely tao anatin'ny commencement teo dia mba manantokantony eta akaiky keto zay vonina zay maniry mba hamaky ten'andriamanitra amintsika eto manatry keto zany eto fotsiny depa aloha sy tonoky ny anaran'le manonona mamaky ten'andriamanitra misy mpanompon'andriamanitra to miaraka amintsika dia nareo mahafantatra azy ao ary minanao ary fitenenana Exodosy toko fasivy ambin'ny folo andiny fafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo andiny fafolo ka hatramin'ny faharoapolo azafady ovakiko saotra betsaka pastera na mety fitenenana ny Exodosy toko fasivy ambin'ny folo andiny fafolo ka hatramin'ny faharoapolo ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy mandehana hoeny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy ampitso ary ampanasao azy ny ampanasao ny fitafiny izy ary oka samy homana ho amin'ny andro fahatelo izy fa amin'ny andro fahatelo no idinan'i Jehova eo imasony ny olona rehetra eo atapony tendrombohitra Sinay dia anisy fefy manodidina ho an'ny olona ianao ka anao hoe mitandrema ianareo mba tsy hiakatra ho an'ny tendrombohitra na hikasika ny misy azy akory azy fa na iza mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa ny tsy hisy tanana hikasika azy fa hotoraham-bato tokoa izy ka na hotifirina tokoa na biby na olona ny misy tsy mba hoelohina tsy hovelomina izy fa manao feo lavareny fa manao lavareny ny anjomara dia vao miakatra ho amin'ny tendrombohitra izy dia midina avy any amin'ny tany tendrombohitra dia midina avy tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nankeny amin'ny olona dia nanamasina ny olona izy ka samy nanana ny fitafiny ary izy amin'ny andiny fafitra anao zao dimbifolo aloha fa toisako fa tsy maninona ary hoy izy tsy maninona ka tsisitsina izy ary nidina tamin'ny tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasany fitafiny ary hoy izy tamin'ny olona miomana ianareo ho amin'ny andro fahatelo ary aza manakaiky vehivavy akory ary no tamin'ny marainan'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana selatra sy rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra ary nisy feon'ny anjo maramafy indrindra dia torakovitra ny olona rehetra izay teo antoby ary Mosesy nitondra ny olona hivoaka tao antoby avy tao antoby mba hiona amin'Andriamanitra dia nijanona teo ambodin'ny tendrombohitra izy ary ny tendrombohitra Sinay ny voatsetroka avokoa satria Jehova nidina teo amboniny tao anaty afo dia niakatra ny setroka takan'ny setroky ny lafaoro lehibe
ary ny roromafy ny tendrombohitra Sinay rehetra ary efa nitsofina ny Anjomaraka ny dradradrara de niteny Mosesy ary Andriamanitra namaly feo azy ary Jehova nidina nakeo an-tendrombohitra Sinay de teo atapon'ny tendrombohitra ary Jehova niantso amin'ny Mosesy akeo atapon'ny tendrombohitra de niakatra Mosesy. Halleluja, amen. Ity tendrombohitra ity ry havana malala, ny tendrombohitra rehetra zay ho resahako anareo tsany de zao misy manamarika daholo, misy mahasamihafa anazy daholo. Ity tendrombohitra Sinay ity de mitory ny fionana tamin'Andriamanitra. Teo amin'ny tendrombohitra Sinay zany no nionana Mosesy tamin'Andriamanitra. Teo amin'io tendrombohitra io le atao hoe tendrombohitra Jehova. Ny tendrombohitra Sinay ny atao hoe tendrombohitra Jehova. Ary zao rehefa iona amin'ny Jehova ny olona, de inona kay ny zavatra nataon'ny olona raha naina amaky ny teny tonareo? Niomana ny olona. De naninona koa ny olona? Rehefa iona amin'ny Jehova moa zany inona le fiomanana atao? Manamazy tena. Halleluja. Mitory fionana de mitory fahamasinana. Rehefa hiakatra amin'ny tendrombohitra Sinay zany ianao de mila miomana iona amin'ny Jehova ianao. Ny fiomanana tsara indrindra ataonao rehefa iona amin'ny Jehova satria Jehova masina de naseny nanamasina tena ihany koa ny olona. Ary Mosesy tsy nitondra reo niakatra teo raha tsy naninona reo, raha tsy masina. Fa rehefa tafakatra eo inona no atao? Raha mandinitsika ny Exode 12 manarakaraka an'io de teo Andriamanitra ny soramaritra hoe nanomezan'Andriamanitra ny didy 10. Halleluja. Zany hoe zao zany ny ekarana eo an-tendrombohitra Sinay zany de tsy akatra fotsiny fa andray tory lalana. Halleluja. Ny olona anankiray afaka mandeha amin'ny toerana lehany ry havana malala, na de tsy resaka fa tsy ny tontolo andro anankiray fotsiny aza aminao. Ny olona anankiray afaka tonga any amin'izay toerana lehany de ny olona manaraka tory lalana. Tsy haiko zareo efa nanao an'le taminareo izy avy efa nanao skoty teto. De ny skoty zay raha tamin'izay mbola zany nanao skoty zany 10 taona 12 taona. Fa ny zavatra mahafinaritra zay 10 taona 12 taona de efa tonga any amin'ny toerana sy nahatongavana. Tsisy GPS, tsy nisy tsy lalana mbola naleha. Fa ny skoty rehetrarehetra tonga any amin'ny toerana lehany. Misy fomba anankiray ahafahan'ny skoty tonga any amin'ny toerana lehany manaraka tory lalana. Io tory lalana io atao hoe signe de piste. Ny skoty rehetra de mahalala an'izany mamaky signe de piste ianarana mihitsy. Fa misy famantarana eny amin'ny tany, na eny amin'ny hazo, na miantona eny amin'ny hazo, na eny amin'ny ravikazo, misy olona efa nandalo teo de miteny aminao hoe zao indray ny lalana ao aorianan'ity. De manaraka ny signe de piste fotsiny zay na de mbola kely. Halleluja. Halleluja. Ny afahana tonga zany amin'ny toerana ray raha skoty tsy mamaky signe de piste zany very foana. Nisy fotoana zay tsy nanaraka signe de piste, tsy nanaraka ny lalany irery fa very tokony hilasy ao a Carion zay ozy nareo, nanareo zay malala. Tokony hilasy ao a Carion zay tamin'izany de tsy nanaraka signe de piste fa niseho azy efa may de tsy niaraka tamin'ny olon-drehetra. Ka ny signe de piste ny amin'ny lalan'ny olon-drehetra ny andehana. Eny no asiana ny signe de piste zay lalana nalehany teo aloha no arahanao. De mamaky ianao, ndray misy flèche, de miteny le flèche hoe afaka 10 metatra mivily akavanana. De zay keny tsy mahavery anao de misy fotoana ary mba milalalao kely anao le sefo de zao teny le sefo. Miemotra 20 metatra ianareo de mivily akavy de misy taratasy eo, misy soratra taratasy, misy soratra valopy. De ao anatin'ny valopy iny andrenao aoka ny tena hafatra. Hoe tsy tia ny lalana fa mivery. Misy fotoana manatalo ohatry zany. Fa zao raha te ho tonga nefa tsika ndray vezivezy. Fa raha te ho tonga ny olona te ho tonga de manaraka tory lalana. Zao zany ry havana. Ity tendrombohitra Sinay ity iresaka atsika momba ny journée atsika mantsy hoe manahoana reny tena journée an'ny olona anankiray manompo an'Andriamanitra. Vao mifoha ianao manomboka androany. Halleluja. De akary tendrombohitra voalohany ianao. Iza tendrombohitra voalohany? Sinay. Aza mivoaka ny trano raha tsy mihaona amin'ny Jehova aloha ianao. Tsy ho tafahoana amin'ny Jehova nefa ianao raha tsy manamasina ny tenanao.
misy fotoana mantany fa rehefa inona moa zany tsika manamasy tena de mamaly anao androany isaky ny ona am' Jehova isaky nina ka ianao ny ona am' Jehova raha mpanompon'Andriamanitra raha zanak'Andriamanitra ianao isaky nina ianao tokony miona aminy isan'andro ary inona ny tanjonao raha iaraka am' Jehova ianao tsy tonga amin'ny tanjona anankiray fofoanga ianao io manana tanjony tsy tonga any ianao raha tsy manaraka toro lalana teo atendrombohitra Sinay no nanomezan'Andriamanitra ny toro lalana ho an'ny zanak'Israely aleloia mandraisanao ty ary ianao fa zao fofo ianao manomboka rapitso de zao ny teneninao ny zavatra toko voalohany eo amin'ny fiainako androany za hiakatra eo a Sinay za iona am' Jehova ka zany efa tsy tafahoana am' Jehova raha tsy manamasina ny tenako aloha aleloia ary zao inona Jehova ny toro lalana ahoana ny alehako androany tsika re mpianakaviany ahoana Jehova misy hira anankiray zao mahafinaritra na misy tamboly kely vao maneno ako de iralahy fa miomako mana de aonao izy ralay aizy indray an'io io le aizy indray an'io io ao am' Jehova no hitanao rahalahy ao am' Jehova io ranabavy no hitanao aleloia zany hoe mila miakatra eo Sinay ianao aleloia inona ny tendrombohitra misy tendrombohitra anankiray tsy ijery tendrombohitra faharondro sady mantsika satria lavalava mantsy fa misy anankisivy mantsy ny tendrombohitra tena malaza ao anatin'ny baiboly ao raha zay ny voalohany mbola hoe raha vao tonga any amin'ny fahasivy tendrombohitra faharoa Genesis toko faharoa amby roapolo izy ary ny tendrombohitra voalaza ato anatin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo zay mahay inona mampalaza an'io tendrombohitra io Genesis toko faharoa amby roapolo de ovakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa roa amby folo laoka zaka any tonga de mamaky tsy maninona ny soramahary de zao manao hoe ny nizahan'Andriamanitra toetra any Abrahama amin'ny anarana Jesosy ary efa afaka izany zavatra izany de nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy ry Abrahama ary hoy izy tsika rehetra mara-mamaly le tenin'ny Abrahama aonao izy Abrahama avere mafimafy moa azafady aonao izy Abrahama isa roa telo ina kay tika zany hoe inty aho zany ina mitorinina kay zany fangalana aleloia aza mivoaka ny trano koa ianao raha pitsy raha tsy manolo tena azonareo zany ny olona anankiray tsisy zany hoe ate tanao hoe ny ate zany tsy zany hoe tsy minizany tsy mihinan'Andriamanitra tsy misimisy zavatra inony ary ianao raha tsy manolo tena ho an'Andriamanitra de zao ny tadidinao ery anankiroa ihany tompoko manapaka eto am'izao tontolo zao ery anankiroa de ny ratsy sy ny tsara tsy misy akoatran'izay tsisy eo anelanelany ka za de teny aminao androany raha tsy hanolo tena ho an'Andriamanitra ianao de misy mandrombaka angetrika hitanao hoe ny olona tratrany voavoaka ny trano tratrany accident mahatsiraviny reny de teny anareo tsy nanolo tena ho an'Andriamanitra nanadino hanolo tena ho an'Andriamanitra ity tendrombohitra anankiray aona hitantsika anara le tendrombohitra ny arindrina andininy faharoa ary izy rehefa avy namana izy iny teado izy ary izy eto ny zanaky zanako lay tokanao ilay tianao de Isaka ka makanesa zao izy any tendrombohitra izy tendrombohitra faharoa zany raha misy manao kely résumé kely ao tendrombohitra voalohany iza de tendrombohitra faharoa iza inona zany mitory inona ndray mitory fanolora-tena de mitory fahafoizana sa tsy marina zany izany nafoin'ny Abrahama izany nangatana tamin'ny Abrahama le tena lehilahy tokany mihitsy vomifoy ianao raha pitso de anolo tena ianao amen de aorinan'izay atolorin'ny tena inona ny lehibe indrindra amin'ny olona ny ainy aleloia de atolory ny Isakanao zany raha pitso isan'andro io nge tandrematsika zany fo misy zarikely asa mody arivo tamin'ny ana zao dada niaraka taminay aiza ihany dada inona le atorany ankizy aminay aiza ihany dada so maninina tsy sao de tafitohana sao de very ny kiraro tsy sao de fa sao de maninina any am'le ratsy atahotra ny olo ozy kiangrina reo de kely iasina atsory paster aiza hoe izy dada tratratratra masy dada tamin'ny herinandro inona ny atahorany olona ny tena atorany olona le tena zavatra le tena ngezany iny sao de maty sa tsy zany ny atorany olona asa mody vo tsy mody ala sao de maty asa mandeha mafy fa satria sao de maninona sao de maty asa
aza mandeha ny ambony eny sao de mijeraka maninona ka maty ny aina nge ny ambony indrindra fa rehefa ny ainao mihitsy atolotra ho an' Jesosy ataovy hoe amainina de anazy le tendrombohitra morizany a satria be de be ny olona tsy mafoy ohatra fotsy zao teny anao hoe misy olona tena tsy nisy asa ela be mihitsy de zao mba teniny am'izay tandray andro niditra tao am'le orinasa izy de zao no tenenina za tompoko tonga eto hitady asa te hiasa ninninninninny nampanaovinareo ana de ataoko satria maninona za mila miasa za mila mivelona ianao hoe mahavita an'izany isan'andro an'Andriamanitra hoe za Jehova zany olo tena ho anao na hoaiza na hoaiza na ahoana na ahoana misy olona vonina tory amy 12 alina mihitsy izy any miasa amy karama misy olona tena vonina anao ny impossible tokony tsy ho vitany ho amin'ny patron ny zavatra mahafinaritra teto de zao tao ambadiky le fahafoizana natolotsy Abrahama de tsisy ninona le sorina teny aminy fa nitondra inona ho atsika zay mahavaly an'izay le fanolora tena le fahafoizana nomeny Abrahama nitondra inona ke tamin'ny farany tantara io zay namalala nitondra fahasoavana aloha efa eo foana ihany fitahina aloha efa eo ihany misy teny anankiray mihitsy tena mahafinaritra be eo nitondra famatsiana ny tenaran'le moria rehefa tenena de hoe asehon'i Jehova ao arinao rehefa makitsika de rehefa niteny satria zao zany Isaka nika atao fanatitra de Abrahama nafoy Isaka ve nalain'Andriamanitra tsy nalaina fa inona keny nataon'Andriamanitra voamendray nomendray Abrahama nomeny inona nomeny ondry atao fanatitra ho an'izy ho anazy zay natonga le teny hoe Jehova Jireh Jehova no ahita famatsiana alleloia raha pitsanao raha te ho vatsiana de manolo raha te zay mori zay alleloia efa manolo tena zany ianao de maninona de manolotra ianao mafoy ianao manolo tena ianao de inona ny ao ambadiky zay de ho vatsiana amin'ny anaran'i Jesosy a zay rehetra mafoy ny ainy raha pitso an' Jesosy maomboka amin'ny fo de ho vatsiana Andriamanitra izy alleloia amenna tendrombohitra fahatelo ty le mahafinaritra be rebeta be laza teo nareo ina le tendrombohitra le nisy ady tena fanjevo mihitsy defi tena tsisy ohatry zany Karmela alleloia mpanjaka voalohany aitsika zany tantara zany mpanjaka voalohany a mpanjaka voalohany a toko fahavalambin'ny folo andiny fa 7 sy 20 alleloia mpanjaka voalohany toko fahavalambin'ny folo andiny fa 7 sy 20 alleloia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary ankehitriny maniraha amoron'ny Israely rehetra eo anamiko aiza ozy izy eo tendrombohitra Karmela ary mpaminany mibala 500 sy mpaminany ny Asera 700 izay mihinana eo amin'ny latabatry Jezebela de aniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra aby ka namorony mpaminany ho an'ny tendrombohitry Karmela zao ny tady dio le avako malalako ny fiainantsika eto an-tany eto raha fiainana tsisy defia de tsy fiainana tady dio fa ny sokafany masonao io no ela de miditra anaty defi ianao zay ina le defi ny fiainana ary izy nametraka defi eo an'loatsika izy atao ny mahatonga ny fiainana mafy io defi zavatra treantsika io ny devoly alleloia ao arinan'ny tendrombohitra moria zany raha pitso alleloia andrafitra ny 24 heures anao atsika ao arinan'le fahafoizanao raha pitso de zao ny ataovy mivonona hiakatra eo Karmela ianao alleloia tsy mivoaka ny tranonao raha tsy mahavita defi amin'ny devoly raha pitso alleloia any a tsy mivoaka tsy mandeha manao ninninitsika raha pitso maraina raha tsy efa niakatra eo Karmela fantatrao nge toy an'ny fiakarana eo Karmela andripandripaka ianao miala eo délivrance tsy misy ohatry zany délivreo daholy zavatra zay hitanao mety ho tsakatsakana eo anoloanao raha pitso alleloia miakatra izy tsika raha pitso Karmela
dikan'izany ke de zao mimana ianao raha pitsy fa tsy vitanao vavaka 2 minitra zany a raha tokony fo zany ianao amin'ny fito a mamme conseil anao fo aza amin'ny enina fa teniboatra 7 ny akaranao vao hiatrika ny fiainana ianao raha pitso alleloia vonina ve nareo mbola voafahatelo zay tsikivy inona zany ry havana ny tena nitranga inona zany no mitory inona zany teniboatra kary hoe mitory fifanandrinana mitory ady defi fa mefara amin'ny inona io ary izany ny apaka hiteny an'izay efara amin'ny inona karmela inona le fandresena misy zavatra mitranga mihitsy zavatra mivaingana hita maso mihitsy misy zavatra milatsaka eo e afo ny fihefarany fiakaranao eo indray zany afo midina alleloia tsy voaka anao raha-pitsy raha tsy misy afo midina ao aminao eo tonga de milaza tsy eo hoe za momba anao hoe alleloia zay karmely zay alleloia zao anefa ry havana nanay misy ady nareo hoe mieritreritra zany tsy mito isan'andro tsika fantatra fa hiatrika fiainana aty zany fantatra ngentsika fa hiatrika fiainana hiatrika misy olana foana fa misy fotoana tena manatombo io de misy fotoana ianao vao mifoy anao de kivikivy rehefa latsinainy iny tsika misy azy zao navelanao tamin'ny zoma de mieritreritra hoe mbola amin'ny 2 volana vao tonga ny latsinainy tonga zady ny latsinainy rapitso arivo de efa manjombonjombony ianao taloha tam'za mbola tanaty problème ny androko tena mafy indrindra amin'ny fiainako lahady après midi vao le avy misakafo atoandro après midi iny de marary ny kiboko ry havana tsy nalevokanina fa marary ny tahotra ny kiboko hiatrika an'le rapitso enjana nge zany latsinainiko zany ry havana taloha manokatra ny telefônina io ianao a mifanisika ohatr'izao ny message sy ny clip vocal fampitahorana teny ratsy tsisy bonjour tsony anay taloha to de teny ratsy aloha opa aloha mitonga aminay aminay fampitahorana satria ny avy vonoky ny telefôna rehefa zomariva vita aloha iny ohatra ndrendre tena any amin'ny paradisa kely mihitsy masomoka somahalina tena matory tsara taty arina moa resy nafantatra zany hoe sabata zany raha tsy taty arindrina ke fa rehefa lahady ariva io tsapa eo manatombo le izy ary za mino misy olona eto androany ho mafimafy ny atrehany an'izany latsinainy zany misy fotoana na de jesosy ary niatrika zavatra mafimafy salamo raha so hijery ten'andriamanitra tsika misy fotoana jesosy a niakatra teo atendrombohatra anankiray alleloia rehefa niakatra teo amin'ny tendrombohatra io jesosy a de misy zavatra andrany voaigny tsika nijery an'ity toriteny ty any amin'ny matitoko fafito amby folo any a rehefa manomboka manakaikikaiky ny fotoana amononan jesosy de nisy fotoana izy a nahakanaky telo tamin'ny mpianana izy a de nandeha niakatra tena tendrombohatra izy ao amin'ny matitoko fafito amby folo andininy voalohany ngefa kitsika amin'any jesosy ary noho ny afaka inemana matitoko fafito amby folo andininy voalohany ary ny afaka inemana jesosy de nakany petera sy jakoba sy jaona rahalahy ka nitondra azy niakatra ho any tendrombohatra avo mba hitokana de niova tare teo anatrehany izy ka nitavana mirapiratra takan'ny masoandro ary fitafiny tonga fotsy takany mazava ary ireo nisy eo tamin'ny mpianatra mosesy sy Elia niresaka tamin'i jesosy ina zavatra nitranga teto ny zavatra nitranga teto de zao i mosesy sy Elia tsy tonga mba iseho amin'ny mpianatra i mosesy sy Elia tsy tonga mba iseho amin'ny mpianatra alleloia kaza indrindra ny tiako mba varinao kely raha mety mba sao de misy zavatra ilany sapaty indrindra alleloia
Alleloia. Zao ny tena manina tamin'ity tantara ity ny anaran'io iza malala ny tendrombohatra io iza malala ny tendrombohatra ny akaran'i Jesosy nisehony nisehony Mosesy sy Elia tamin'i Jesosy io a natao hoe tendrombohatra tabara efa tenen'ny Rahalatojo teo moa izy io natao hoe tendrombohatra tabara. Inona kay ny zavatra niseho teo? Ny zavatra niseho teo a de Jesosy a namirapiratra fa vadika ohatran'ny masoandro. Tsy Petera sy Jakoba sy Jaona no namirapiratra teo fa iza? Jesosy. Ary raha miporitra teo Mosesy sy Elia, iza no resaka tamin'ny Mosesy sy Elia? Jesosy. Ny zavatra ty tsy nisy nidiran'ny mpianatra teto. Azonareo? Mpianatra nanatrika fotsiny mba afaka hitantara. Fa ny tena zavatra nitranga teto nidina teo a Mosesy sy Elia ry havana malala ampahirean'i Jesosy izy. Azonareo? Inona ny resahan'i Mosesy sy Elia an'i Jesosy teo? Nampahery an'i Jesosy satria aninona Jesosy? Hiatrika zavatra mafy. Alleluia. Zao zavatra teneniko anao rapitso. Aza dininao miakatra eo tabara rapitso rehefa hivavaka ianao. Alleluia. Indrindrindrindra rehefa le tsapanao fa manatombo iny miady zay ohatrehanao ry havana malala. Misy fotoana angevo tena tsapanao mihitsy hoe ngezangeza ty androany ty Jehova aloha Jehova hiakatra eo tabara. Rehefa niakatra teo tabara de inona ny zavatra antrano? Nidina ny voninahitr'Andriamanitra. Nanafy nanarona ny Jesosy sy ny voninahitr'Andriamanitra de namirapiratra takamin'ny masoandro izy. Hogaga ny olona zay fanenanao na le patron-anao ohatrany tsy de nakafi anao iny ary na le mpiara-miasa somary ohatrany ratsiratsy fifandraisana aminao iny ataovy amen zany. Tena hitanao amirapiratra ireo tafian'Andriamanitra ny voninahitra. Niza meno an'ity toriteny ity izy androany tsy andro rapitso fa manomboka eto de tafian'Andriamanitra ny voninahitra ianao. Ampahery anao le Jehova raha somary kivikivy anao amin'izao fotoana zao. Fa zao alohan'ny ainge mekara eo atabara. Amen. Mekara eo atabara. Fa Jesosy nampahery na de Jesosy hiatrika ny hazo fijaliana. Nenge io journée antsika io havana malala hazo fijaliana. Épreuve nge io hiatrika an'io zany mahatonga antsika rehefa tafahoana tsika rehefa mivavaka fembena toy zay mantsina arapahaina reny andresy an'izao tontolo zao. Misy zao tontolo zao zany ngengeza zany resentsika zany. Nge tsy mandehandeha hoa tsy zavatra tsotsotra. Io miaina io nge tsy tsotsotra. Afaka tonga daholo nge ny zavatra rehetra mandritra ny herinandro iny amin'ny ray andro iny havana malala. Ary zao tadio nitafiky Satana nge ka amely atsika. Ny tanjon'ny Satana de zao ny analan'ny finoana ny aminao. Mba ahafahanao mitazona finoana de misy zavatra hiatrehanao eo. Alleluia. Zao anefa. Raha tsy adininao miakatra eo tabara tsy kivy zany ianao. Jesosy nge nampahirezina meloa niady tsy tonga evanao fa mahery. Alleluia. Satria nanino? Satria niakatra teo tabara. Alleluia. Resaka tendrombohitra pa-5 tsika zao Salamo 5:100. Salamo 5:100. Alleluia. Salamo 5:100 andininy 1 sy 2. Alleluia. Alleluia. Salamo 5:100 andininy 1 sy 2. Ny soramandry de efa mahafinaritra be. Ao ny soramandry. Ny fiarovana mahafinaritra hitan'izay maninona? Hitan'izay matoky an'Andriamanitra. Aso aloha. Mbola mety tsara ve ny connexion ny live tsika? Mbola mety tsara nareo? Mbola mety tsara nareo Alleluia. Hoy zay soramandry. Ny fiarovana mahafinaritra hitan'izay matoky an'Andriamanitra. Mila maninona zany ianao raha te zavatra mahafinaritra? Alleluia. Ty tendrombohitra ray ity Alleluia. Mahafinaritra be izy ty. Hoy tena marina ty voalohany. Izay matoky an' Jehova de tahaka ny tendrombohitra izy ozy. Ny tendrombohitra manaraka 5 jery de tendrombohitra Ziona. Alleluia. Fa maninona ozy izy? Izay tsy mietsika. Fa
fa mitoetra mandrakizay taka tendrombohitra manodidina any Jerosalema izay anodidinan'ny Jehovah ny olony hatram'izao ka ho mandrakizay. Alleloia. Zavatra ngezabe mihitsy io ry havana malala. Ianao zany raha pisy mila miakatra eo tendrombohitra zina koa ianao. Alleloia. Fa mitondra inona eo amin'ny olona ny fiakaranao tendrombohitra io? Matsiaro toky ny olona miakatra eo. Matoky fatokinan'ny Jehovah ny olona miakatra eo. Alleloia. Matsapa fionana. Naka fa kitsika Hébreu toko 12. Jerentsika kely misy teny mahafinaritra eo amin'ny bokin'ny Hébreu toko 12. Alleluia. Hébreu toko 12 andininy fa 2:20. Fa ianareo kosa dia efa mbio eo amin'ny tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema ny an-danitra ho ao amin'ny anjely tsy omby alinalina. Rehefa eo tendrombohitra Ziona zany ny olona ray tsy azo atao nininina tsony. Hitanao mahatonga anao tsy azo atao nininina satria ianao tena tsy manaiky ianao, tsy mivoaka ny trano, tsy tapitra ny vavakao raha tsy renao mihitsy fa tafakatra eo a Ziona ianao. Eo fitoeran'i Jehovah. Eo le mahatonga anao tena toky an'Andriamanitra. Jereo tsara nge rehefa mivavaka vanomboka mivavaka ohatra zao tsika misy ady dia vanomboka mivavaka voalohany tsika mbola irenao mihitsy mbola matotahotry anao mbola nazavatra tenenina ary mbola tsy hitanao zay ke mahatsara an'le mivavaka maharitra ry avako malala. Eto zao nareo raha mbola hatramin'izay nareo mivavaka 10 minitra dia mba andramika zany hoe mivavaka farafahakeliny 30 minutes. Fa hitanao ao anatin'io vavaka io ihany mandalo toetrandro be dehibe mihitsy ny fiainanao. Tahotra aloha amin'ny voalohany, tebiteby aloha amin'ny voalohany. Fa manomboka mivavaka maharitra ianao zay ke mahatonga le tendrombohitra Ziona any amin'ny fahadimy mihitsy. Azao manomboka tonga tsy kelikely amin'ny fahatokiny ka efa nidina ny afoka. Efa resingeny fa valy hoe efa tsapanao mihitsy tena tafakatra ianao. Efa tsapanao mihitsy tena zanolo tena ho an'Andriamanitra ianao. Tsapanao mihitsy tena efa tena matoky. Io am'izay mahatonga anao tena lasa manomboka misy fahatokiana an'Andriamanitra zay am'izay ao anatinao. Manomboka misy zavatra tsy mihetsika, misy fonona tsy mihetsika. Ozy zany hoe tsy maninona zany zaga. Alleluia. Za tsy maninona io hoe atrehako io ranga. Za ranga tsy maninona zany. Manomboka misy tsapanao mihitsy misy fionana mahafinaritra zany. Dia iny am'izay manomboka mitondra inona? Fifaliana. Satria tonga eo amin'le toerana misy ny anjely ange ianao. Tonga eo amin'le anjely tsy voaisa. Tsy anaraka eo amin'le toerana misy fahatokiana an'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Resaka ny tendrombohitra fahaenina tsika. Asany Matio. Matio 4:20. Matio 4:20. Andiny 4:30. Anazy loha Matio 4. Iza ndray ny tendrombohitra eto? Getsemane tsy tendrombohitra. Fa Getsemane dia sa anankiray eo ambony tendrombohitra. Alleluia. Fa izy zany ny tena tendrombohitra resahana eto raha resahana? Oliva. Ny tendrombohitra fahaenina zany dia tendrombohitry oliva. Mitory inona ny tendrombohitra oliva? Mitory inona ny tendrombohitra oliva? Inona ny zavatra andrana? Ny tendrombohitra oliva ry havana dia fiakaran'ny olona manan-javatra mahatery. Tendrombohitra oliva dia tendrombohitry ny olona misy problème. Ny tendrombohitra oliva dia tendrombohitry ny olona le verset tezavinao Mateo 4:20 tsy ny 36 rery fa manomboka eo amin'ny andininy 32. Ozy tena nivatra. Ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy kirenana anankiray atao hoe Simona. Izy no tereny hitondra ny hazofijalian'i Jesosy. Ary efa tonga teo amin'ny tany izay atao hoe Golgota izy na hoe ikarandoha dia nomeny divay miaro afero izy izay nisotroiny. Ary noho ny nanandrana izany izy dia tsy nentiny nisotro. Alleluia. Ary efa voaombony tamin'ny hazofijaliana izy dia nanaovan'ny loka ho fizarana fitafiana. Ary nipetraka teo izy ka niambina azy teo. Dia napetana teo ambony lohany ny soratra milaza ho nanameloka azy dia izao izy ny Jesosy
mpanjakany jiosy. Alleloia. Zao zany ty tendrombohitra ty. Ty tendrombohitra ty loha tsy olivo, zafady fa diso kely za. Fa ity tendrombohitra ty mito hoe Golgota. Ity Golgota ity de toerana namitana. Alleloia. Zay tokony natao. Ity tendrombohitra ty le tendrombohitra tena hoe tena namitana zay tena tokony nataony Jesosy teo ny farany. Tôga amen. Ity Golgota ity le toerana tena nidiran'i Jesosy tamin'ny fahafatesana ary havana malala. Fa talohan'io eo tsika voaresaka le resaka tendrombohitra oliva. Ny tendrombohitra oliva de le toerana nandehanan'i Jesosy ny vavaka tamin'ny alon'ny namadihana anazy. Alleluia. Io tendrombohitra oliva io zay misy sahan'ny Getsemane. Ny tendrombohitra oliva de tendrombohitry ny olona manana fahaterena. Ny olona zany rehefa hiakatra eny misy problème izy zay. Tadidinareo Davida mpanjaka rehefa nahongany zanany voahongana tsy ho mpanjaka de nampiazakazaka azy voalohany izy nareo ho an'ilay tendrombohitra oliva. Fa inona ny ataon'ilay tendrombohitra oliva? Ny ataon'ilay tendrombohitra oliva de tsotra hitaraina amin'Andriamanitra. Alleluia. Misy zavatra izay tsy vitanao omaly, tsy maintsy atrehanao androany. Alleluia. Hitanareo tsika manana tombom-barotra ngezabe tsika manana an'Andriamanitra. Any tarihako any ankizy rehefa tao anaty commencement teo tsika rehefa tonga amin'ny sabata ohatry zao de mba fetsifetsy. Tsika zao rehefa misy mamonana ny ampianarana sady mitomaty zao foana de alazako amin'ny dadanay. Fa le zavatra tantaray mampionana taloha zay mampionana zany vao eritaona sy tapany de maty ny dadany. De tsy nanana dady izy. Fa tsy nanana dady izy de nefany tsika rehefa misy mamonina misy nareo ananabavy rehefa misy manadaladala de mba ampatsarana le olona manadaladala de ampitaorina an'izy taorina ny dada. De mampionana tsy nisy dada rehefa izy nisy nanadaladala. De zao mba tenenina alazako amin'ny dadanay de nitsoka le zazalahy. Nitsoka le ankizy lahy satria hoe matahotra ny dadany efa mampionana efa tsisy dada intsony. Fa mba mitevy tsisy alazako amin'ny dadanay. Le dada io zany atahoran'ny olona fa tsy maro. De ina zany mitombona antsika mbola manana dady. Vao misy zavatra kely de io tsika alazako amin'ny dadanay. Sady sa? Za miteny anao androany tsika zao ny akabetantsika ka efa kambota ray misoran'Andriamanitra zao mbola velony dady. Tena isôry de raha an'Andriamanitra. Fa ny anay moa efa lasa tamin'ny 2013. Zay zany zao na misy mamonana ka tsy manana ny Jehova. Izy ny dada ho alaza sady ny dada nefy tsy de olona matanjaka be. Zaho taloha mba niarana nanao ditra tamin'olona ozy nareo. Niaraka tamin'ireny zanak'olona ambony reny vao riavana. Niaraka tamin'ireny zanak'olona ambony reny aho ozy nareo. Rehefa raitra am'izay tonga ny tokontoko ozy izy ny ankizy namana izy tsy dada. Ny dada sasany président Sénat, ny dada sasany député, ny dada sasany mandraka tsony ny dadanay ay zaho an-trano. Dadanay ary matahotra pôlisy kio. Nefa pôlisy no tsisy natsony fa za zao manana natsona. Tandremo attention za zao manana dada ho antsona ary io dada kio atsoko de alazako azy zay mampijaly ana rehetra rehetra. Misy fotoana ray andro zay misy olona afrikanina zay de izy zany mahafantatra hoe zay olona mivavaka de mahafantatra hoe tena zay io tena ohatry hoe olona tsy mba mifamalimaly aman'olona, tsy mba miadiady amin'olona eo an-tanàna ohatry zany. De nararotiny zay ny zavatra natao de tonga de akitsy rano fotsiny tonga de ohatry hoe solokiny mihitsy zany zay. Izy tsy samy soloky an'le namany afrikana rehetra satria tonga de mandray kibay tonga de mamoatra tanan'akanjo de totondry sy sisa tsy ataony an'izany. Fa itsikirety mantsy ny havana mahafinaritra ny olona manisy raha tsy mivavaka. Satria zao tsikirety de tenenina mihitsy aza miady. Tandremo nareo manao na ataon'olona iny any amin'ny ala. Tandremo mamoatra tanan'akanjo zany de tenenina hoe za mba tezitra va tsy manota fa totondry ray fotsiny. Tsika tsy manao an'izany. Fa tsika manana an'iza kosa tsika manana ny dadatsika. Ny ataontsika de zao ndao alazatsika amin'ny Jehova. Zavatra zany tena efa tsy tatinao. Tena mahery ange zao ataon'olona anao zao
de zao aza mamaly teny mahery hoy izy nge Jehova ianareo angina ozy izy fa za miando anareo alleloia tenena izy zavatra ataony mivady rehefa re misy zay tsy mifamaly zany de ohatrany hoe olona kely aina kerisay ny tena marina zay kerisay fa ny Andriamanitra mafy be ina moa no vitanay iady amin'ny afrikanina firenena tanàna fa de zao navela tany eny ary tena ataony zatra nataony anay zay de milamina mihitsy ny sainy nanao an'le izy a de zay tsy ny tena fa jevoa Jehova ina ny antony zao e manino zay le ataony olona ohatry zao ndray ndraiky ravana ka misy olona tian'Andriamanitra ho ahitsy any e de asemy manisy ratsy ianao e misy fotoana tena teneniko anareo mihitsy a misy olona mety efa mpisoloky tena rain-dahany na efa mpanao ratsy olona rain-dahany de tsisy fomba fahan'Andriamanitra mikasika an'iny olona izy satria na le olona mpahoriana koa ary tsisy ifandraisany amin'ny Jehova fa misy olona ho anak'Andriamason'Andriamanitra de misy fotoana ntsika avelan'Andriamanitra kitia mba hahafahany am'izay manisy an'iny olona tsy hitanay tsona le olona de fa nafoy zany e nafoy zany le zavatra natao tany le tsona an Jehova kosa ko fa tena afaka firy volana ozy nareo le ava niantso anao rehefa mesazy anay io olona io endrika fifonana le izy endrika fialatsiny sy fifonana dinana sarina lefa rozy nareo hitanareo ikibony io tsy tsika tsy efaly amin'ny fahavazany hafa fa Jehova koa rehefa mamaly ny fahavalontsika de Jehova isaorantsika tareo manomboka ety hatrety amin'ny eto amin'ny fotrany de manomboka eto katreto ohatrany zaitra kiraro reny le zaitra kiraro ohatrany le intérieur cuirana tomobile misy an'le zaitra le manotro reny fa hitody iny sarina lefa feno ny tia nahazo arao saika maty ahozy izy iny telosokafana ny kibony fa nisy zavatra tsy nety tao anatiny tao mety nataon'olona mety sady zay nahazo azy hitanareo a zay aloha tonga de nalona izy namanay am'zao efa namanay verina ny relation fa zavatra mahafinaritra fotsiny de zao efa nalazanay tamin'ny Jehova ary fantatry olona io fa tena olona mivavaky tsika satria maninona sika tsy niady taminy sika tsy niantso an'i Jehova zao zany rehefa namalala i Jesosy tao Getsemane nitarena tamin'Andriamanitra izy misy fotoantsika azadininao rehefa mivavaka eto amin'ny Jehova reo fahavalonao reo eto amin'ny Jehova mila miakatra eo amin'io teny vohatra olivo io ianao i Davida angeravana ka tena nitarena tamin'ny Jehova venonge fanjakany Davida taiza ny récupéreny an'izany teo atendry vohatra olivo ange niakatra tena nge izy tena nge izy nitarena tamin'ny Jehova nytonony tena nge anarany Absalôme volazany tenin'Andriamanitra nidina viany Davida de inona zay zavatra nitranga izy le katorahan'olona vato tamin'ny voiakatra zany eo rehefa hiakatra eny ianao mbola anatin'le problème ianao mbola tora-bato mahazo anao midina veny ianao inona ny zavatra mitsena anao ozy ny tena androany misy lakana mivoivoy satria mila miampita rano mantsy efa nisy lakana mivoivoy miandry any Davida sy ny fianakaviany nitsena namakotrikotrika nge zany Davida zany inona zany nivokatry ny tendrombohatra olivo zao ny zavatra tsara fantatrareo hoe Jesosy rehefa doke amaky tena androany asan'ny apôstôly toko voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fasivy ho ny tena androatra ary rehefa nilaza zany Jesosy de nakarina izy raha mbola nijery azy reo de isy raha hoana nitondra azy ka tsy hitany maso nitsony izy io tendrombohatra io tendrombohatra olivo io mety mbola tsy fantatrareo fa tendrombohatra olivo ny akaran'i Jesosy no nisy an' Jesosy farany teto an-tany inona dikan'izany hitanao eo amin'ny toerana tena hitarainanao amin'ny Jehova ihany eo iverenanao raha riva rehefa tory ianao alleloia eo no hibatanao fandresena nge io toerana io raha va namalala Jesosy zany teo ny nijaliny fa teo ny nisandratany teo ny nampitomany azy fa teo ny fifaliana nge raha zany hoe misy raha hoana-manarona anao hiakatra ny an-danitra zany mbola ho hitatsika zany raha mijorytsika hoe tena iny zany ianao ampiakarina oriavana zay fifaliana rehetra ny ainanao teto an-tany ampitombona amina million amina milliard isa fa hitovy am'izany fifalianao rehefa hiakatra
teo ihany ny karan'i Jesosy ihany koa. Alleluia. Teo zany alazao amin'ny Jehovah daholo mihitsy io ahiahanao sy tebotebonao reo. Fa eo ihany ianao raha riva alohan'ny atory eo indray no hitsovavom-belona tamin'ireo rehetrarehetrareo. Alleluia. Hoe hozy izy Jesosy ravarana bavy aiza daholo reo olona reo, aiza le sikitorabato reo, teonao sy le vehivavy sy eo tsony zareo. Alleluia. Fiainga zany ianao tena hitanao hoe reto avy ny problema mila regleko androany, reto avy ny olona mila ionako androany. Raha riva amin'izay ianao hiverina eo ianao hozy ianao Jehova teto an'Andohalika anikeo andranomasy sy amin'ny tebotebo fa eto koa niterako anao androany. Ny olona miditra eo amin'ny maraina zany tokony aninona koa ny arivo, aza mbola matory amin'izao zany alleluia. Fa terao eo Jehova. Alleluia. Misy tendrombohitra anankiray mbola tsy niresahantsika. Io tendrombohitra io indray tendrombohitra avo be indray izy io. Ino indray tendrombohitra io? Ararato. Mahay kosa mareo tehaka ho an'i Jesosy. Tendrombohitra Ararato. Genesis 4:4-7. Le olona teneko anareo izay lasa namanay be mihitsy izy amin'izao. Le olona le teneko anareo teo ny zavatra mahafinaritra fotsika dia zao vola very zany ke tsy maninona zany tsika zany tsika raha very vola zany tsika oneran'i Jehova. Fa zavatra mahafinaritra fotsiny fantatry olona io fa tsika olona mivavaka. Ary fantatry olona io fa tsika manana Andriamanitra velona. Azonareo zany. Alleluia. Tendrombohitra Genesis 4:4 naran'i Jesosy dia nipetraka teo tendrombohitra any Ararata ny samy fiara tamin'ny andro fafito. Andro fafito ambin'ny folo tamin'ny volana fafito. Inona ny zavatra nitranga talohan'io? Nisy inona talohan'io? Rano be. Maty daholo ny zava-manan'aina rehetra tetỳ an-tany. Zany hoe nisy tena famaizan'i Jehova talohan'io. Nisy fatezeran'i Jehova teo alohan'io. Azao zavatra mahafinaritra taorian'ny fananarana dia nisy fitsaharana ray avana malala izay niainana tao anatin'io samy fiara io. Ny zanak'Andriamanitra nitsahatra tao anatin'io samy fiara io. Ianao manana fitsaharana. Hitanareo ny andro androany. Anareo izay mbola tsy mahalala. Ny andro androany atao andro fafito. Ny andro fafito dia atao andro sabata. Ny sabata dia atao andro fitsaharana. Androany manomboka androany ge mba andramo tareo mahatonga anay mandimandina bolangilangina isan'andro izay ke tsy miarika ady. Misy ady alalovana. Hoy izay namako izay nisy fotoana fa ny tamin'ny namako izay taitra mihitsy ny fa tena ohatry ny antitra be ohatry ny hoe tena zoko folo taona. Dia izy ady tonga dia efa niteny aza mijerijery izy fa izay miarika problème atrehanay be dia be. Izay raha antsika hoe tsy miarika problème be dia be, tsika ireo miarika problème be dia be daholo. Sa tsy za? Fa tsika manana fitsarana ataovy amainina. Amen. Tsy amin'ny tany sabata ike raha vana malala tena teneniko anao fa ike ny antony izao fiainanao zao. Mahatonga antsika tsy mety reraka mitsaharintsika isa-sabata. Hitanareo mahatonga hitanareo ny andro ny samy fiara. Ny samy fiara inge endriky ny sabata. Any ivelany any amin'izao fotoana mandripandripaka ho an'ny fahavalon'Andriamanitra. Tsika tsy afaka ho aripaka. Izy ary zao ny andripaka antsika eto dia vola izy ary zao ny sahiditra eto. Mba antanio mihitsy eto tena izy any amin'ny toerana izay misy anareo mitany sabata dia vola iza no hianan-kendriditra eto. Zao ny zay ivelan'ny samy fiara maty. Fa ny tao anaty samy fiara naninona? Vela. Ary rehefa tapitra ny fandringanana taizaka amin'ny plaziny io mitsongolongoloka nanao accident ohatran'le tena hoe any ambany tetezana sy ny sisa re. Ny samy fiara mipetraka tsara be mihitsy teo ambony tendrombohitra atao hoe Ararata. Tombona tsara tsy nitsingilahila napetraka ohatr'izao. Inona ny endrika izany? Aorianan'ny fitsaharana izay ataonao io Alleluia. Misy départ vaovao. Alleluia. Teo ny revana départ vaovao nge ny fiainan'ny Janoa zany le avany. Anomboka eo amin'izay nirahana ny voromailala nivoaka tany nitondra ravin'oliva mitorinina ny ravin'oliva tao mpamokarana vaovao be indray. Amin'ny anaran'i Jesosy vita ty sabata ty mianga départ vaovao indray ianao. Amen.
fa topamokarana vaovao ndray vokatra be ndray io herinandro da tianao tanteraka aminao isan-kerinandro avoazina zany mitandrema sabaty isan-kerinandro aza miteny hoe amin'ny anina ihany fa nenay aloha avoazina fa nenay nareo tsy hainay nenay avoazina isan'andro topamokarana vita alohany tamin'iny tsy mitsiritra n'iny tsony iny vita iny efa vita iny misy vaovao ndray itsiry eo alleloia fanantenana vaovao fanantenana vaovao be mihitsy no nitsiry alleloia taorianan'izany tendrombohitra rarata zany de tsika rehetrarehetra reo alleloia de para-vaovao daholy ianao zany vao mandohalika ianao maraina de zao nitady io le omaly iny mety hitenika amin'ireo tsara be ny journée-ako omaly fa raha tombokao tetezinao reo tendrombohitra reo de zao niteniko anao de para-vaovao indray io topamokarana vaovao indray io ny omaly hozy Jehova hoe mbola ho hitanao indray ny androany halleloia amen tendrombohitra ray mbola misy tendrombohitra ray fa teo mantsy somary famady kely misy tendrombohitra nyteneniko teny fa lasa somary aloha kely fa izao tonga soa halleloia misy tendrombohitra anankiray mahafinaritra koa ty zay tiako sitomana ny sainareo Deutéronome toko fa 7:30 ange ty le zany tsy de tena hoe voatery ekaranao ty fa ty tendrombohitra ty raha mbola mpanompon'Andriamanitra koa ianao de tsy maintsy hiakatra amin'ty tendrombohitra ity dia facultatif ty Deutéronome toko fa 7:30 andiny voalohany hatramin'ny fa 4 ny soramady de nafatesan'i Mosesy sy ny nandevenana azy aminaran'i Jesosy de nakatra tao arobota Moaba i Mosesy ka natendrombohitry Nebo na Nebo mety daholo zay tenireo ka natendrombohitry Nebo ao atapin'ny Pisga zay tandrifin'ny Jeriko ary nasehon Jehova azy tany Gileada rehetra tranodana sy Naftaly rehetra sy ny tanin'ny Efraima sy Manase sy ny tanin'ny Joda rehetra hatramin'ny ranomasina andrefana ary ny tany atsimo sy ny ao amin'ny lohasahan'i Jeriko tanàna Berofi alleluia hatrany Zoara de hoy Jehova taminy io ny tany zay efa nianianako hoe omeko ny taranakao izy nataoko mahita azy ianao nataoko mahita azy ny masonao nefa tsy ho tafita ho tonga any ianao ty azavaiko kely anareo ny ty tendrombohitra anankiray ty io araka ny teniko taminareo io tsy tendrombohitra hoe voatery tsy maintsy ekarana io fa zao kosa nefa sokela alleloia ina moa zany ny zavatra nitranga teto ny zavatra nitranga teto nasena niakatra teo ambony tendrombohitra Nebo io i Mosesy de inona ny natao teo nampisehon'Andriamanitra zavatra lavitra be mihitsy izy hita daholo hatrany amin'ny tena faravodilanitra nampisehoana Mosesy daholo ina mo rehefa miteny zany zao hijery zavatra lavitra be de mitory iny zany levana mana inona ny vision alleluia zay tanjony irina alleluia misy vision zany tokony ho tratrarina azonareo de mahatonga na mitenareo hoe raha mbola mpanompon'Andriamanitra de tokony hiakatra eo tendrombohitry Nebo isan'andro satria nahoana i Mosesy nampiakarina teo de Mosesy satria izy nitarika ny zanak'Israely hatrany amin'ny toerana zany Egypta ndraiky Mosesy manontany hoentinay zary izy reto nasehon'Andriamanitra entinay tsareo alleluia fa izy Andriamanitra ianao tsy hoety satria maninona hoy izy Andriamanitra tapitra alohany ianao tapitra ny ianao raha tiana tenenina eto de zao isika mpanompon'Andriamanitra isan'andro misy mpanompon'Andriamanitra ke tsy voavonjy za hitanareo zao mety voavonjy de mety tsy voavonjy tsisy afaka amin'ny mety toko mihitsy fa za voavonjy ary za koa afaka manome tokony tenako fa za tsy ho very fa ny zavatra lehibe ty zao
tsika tsy mahazo manao mpanompon'andriamanitra ty tena taovy a mainy fa isan'andro raha mbola mpanompon'andriamanitra de mila mampiseho ny olona entiny fa hoaizy izy ho any an-kanana izy zao ry avaravarara misy tantara ray mampalelo anaty tantarako anareo misy mpanompon'andriamanitra zay fantatray a tena fantatray ny ary nanompon'andriamanitra taminay zany tsy fantatro tsomo izy zao hoe manao an'izy ao any fa nakasika be ny foko ty zavatra ray ty ndray andro taitra be mihitsy ary avana malala fa mbola za moa zany tam'zany mbola voananomboka ny vavaka de io mpanompon'andriamanitra io tena mahery fo mitory teny ankalamanjany zany tena mampianatra baiboly sarotiny amin'ny fahamasinan'ny tanora zany fa ndray andro ohatrany ny oriko io mantsy io oriko ngezangeza io misy antony anaovan'andriamanitra an'io ao zao za misy fofona heniko a lavilavitra any de fofoka izy oriko any tsy mandainga ana mihitsy io matre fofona ohatrany tsy tao anaty nyolona tany hoe ohatrany fofotsikara zay ohatry misy fofotsikara io de tsy nino mihitsy aho hoe izako mpanompon'andriamanitra ve de foka sikara fa sana iny fofotsikara de resaka tamina pastera namana zay am'izay aby zay hoe zavy eo any ohatry ny diso sa misy fofotsikara izy ianina de natsony moramora de nitenenina ty tsy fandrisihana an'izaniza hoe inona fa tantara tena nakasika ny foko de teneniko anareo misy fofotsikara io de zao nitenen'le pastera namana am'izay zao izy izy a ino izy izy fahalemena tena mbola tsy resiny tena io zany tena mahery be ao anatiny mihitsy de miezaka izy afaka amin'le izy mety ametsiny tsika hoe ngatsy nadady délivrance ngatsy resy lahatra amin'ny filazantany fa zay ny zavanisy atantara tena misy zany teneko re mifoka sikara io pastera zao no tenako anareo pastera tsika rehetra zay mifoka sigara misotro toka mitsangatsanga manao zavatra ratsy tsy voavonjitsika raha mity manao an'izany fa zao ny zavatra mahakasika ny foko amin'ity pastera ty izy tsy niteny tamin'io andeo mifoka sigara tsika fa iny atao tena miafina ngamba mifoka anankiray izy de mihinana siligoma de misy zavatra atao mba tsy ahitan'ny olona fa misy an'izay zavatra zay izy fa izy kosa maninona izy mampiseho ny olona io ozy izy jehovandriamanitra amin'ny tena raha mbola mifoka an'io anao tsy tonga any a fa na izany na tsy zany ampisehony olona aloha ho aizy izy alleloia itedivoatra ny hevy ty zany zao tario foana ny hafa asehony olona ny tanjony nareo zany aza tezitra amin'ny pastera tezitra aminareo zany raha mananao zany pastera mibedy ny mpinony zany raha vo manao tsy mety zany ny atao hoe pastera tena matahotra an'andriamanitra ary tianipino na rehefa le pastera tsy mibedy re mihitsy dosiny io iny ny tena mahafinaritra satria kolona be ozy izy ny olona ane pastera ny hoe overt be tena kolona be de tsara fantatrao aminao iny kolona be fa amin'andriamanitra iny tena tsy kolona mihitsy satria manino satria tsy mitondra ny olona mampiseho ny olona ny tanjo tsika reto ngerevana ho any an-danitra azonareo zany tsika reto ho any an-danitra na ho aniza na ho aniza tahiny tompo zokiaina halleloia zokiaina pefy halleloia tonga so zokiaina pefy namanay akaiky io halleloia alibe zay mahita zokiaina tonga soa de zao zany zavatra tiana tenenina itenybohatry nebo a de tokony ekaratsika mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra reto ampiseho atsika nge ampiseho atsika nge ny tanjony hitareo tena tonga de nyonona mihitsy mosy ay ve io le antony le rehetrarehetra tenivohatra sinay oreba rehetrarehetra ay io le izy zandro any teresaka aminareo fa tsika manana tanjony isika ny tanjontsika tsy androany tsy ho herinandro hoe resitsika zao tontolo zao ety be ny aifandrarana tsy ho miliardera zany tsy hoe ahazotra tsy zany fa ny mila tanjona sehoko anareo androany de tanjona anankiray mahafinaritra be lanitra taovy amaina lanitra ny tanjona tsisy akoatr'izay raha tahin'ny tompo ianao manana tanjon'andriamanitra mba ampifikitra anao aminy iterazy mba ho any an-danitra ianao raha mandalo ady sy fitsapahana ianao ny tanjon'andriamanitra mba hijoroanao izana fonao mba hijoro ianao hatramin'ny farany de ho any an-danitra ianao alleloia de le tenivohatry nepo tsy voatery hiakatra eo ny olona rehetra fa raha mbola mpanompon'andriamanitra alleloia de tokony hiakatra eo alleloia ka hoe pastera ny teneniko teo zay ny fahalemena anazy jehovah zay
fa izy kosa tsy nitarika an'io ndao sa mifoka après daholo ny godoloka sy ny Melia sy ny rehetrarehetra azonareo zany ny ambony anazy Jehovah zany de za moa naino an'le tenyle de tsy ndresaka ny tena marina re ohatry nalahelo be anazy ndray de vavaka ho anazy tam'za mbola nanomboka mivavaka mba nanandrana ny vavaka ho azy mino afa vavaka izy alleloia satria manana tanjona ho any Kanany ianao tsy afaka miara-miditra aminao eny zany ny sigara rahalahy tsy afaka miara-miditra aminao eny zany ny toka sy ny faratsiana rehetra tsy afaka miditra amin'izany alleloia amen ity am'izay tendrombohitra anankiray ty vao tena le farany lay nlesahantsika teo alleloia de le tendrombohitra Golgota le tendrombohitra Karandoha io nge ny ady farany io ny ady farany teneko anareo telo taona sy tapany telopolo taona sy tapany Jesosy teto an-tany ny ady hevitra voalohany de miady hevitra hoe tsy zanak'Andriamanitra zany ianao raha tsy zanak'Andriamanitra tokoa raha ngahy ianao de ataovy zao raha ohatry ianao tokoa hoe tena ianao ve ny tena izy na Jaona mpanambatiany mbola nisalasala hoe ianao ve le izy sa mbola misy hafandrasa hitanao na Jaona mpanambatiany mbola nisalasala no ny am' Jesosy fa mahafantatrao taiza teto amin'ity tany ity no nekena Jesosy fa mpanjaka teo Golgota teo ny nasiana soratra amin'ny fiteny anankitelo samy hafa hoe ity mpanjakan'ny Jiosy alleloia io ny ady farany io hitanareo le havana ianao tsy maintsy mamono ny tenanao manontolo ianao ho an'i Jesosy alleloia rehefa vonona ny tenanao miakatra eo Golgota ianao raha pitra za mivoaka ny trano raha tsy le vonona daholo ny fahalemenao anatinao rehetrarehetra vonoy mihitsy ny tenanao eo Golgota piteny momba anao rehetra ny ambo anananao ny reharehana ananao ny momba anao rehetra aza mitsanga anao raha tsy nipitehanao aloha io mivoaka avy eo ianao tsy ianao zany tsony niteny zay nke zanak'Andriamanitra fa amin'ny fiteny samy hafa mihitsy eny atampon-dohanao eny ho hitan'ny fahavarota fa zanak'Andriamanitra ianao Jesosy fa teo vao nisy nilazan'izany tena enjana etry tena amin'ny telopolo taona sy tapany zany tsisy manaiky mihitsy ianao hoe Alain ohatra tsisy manaiky mihitsy ianao hoe Markely telo amin'ny telopolo nefa anao miteny zaho a Markely zaho a i Marina Tiana tsy izy ianao fa tonga am'izay fotoana atao amin'ny teny samy hafa teny any Canada teny Canadiana teny Amerikana teny Anglisy teny Frantsay teny rehetrarehetra hoe izy no Marina Tiana alleloia amen teo am'izay vao ny mpanjaka ny emperora gouvernora mihitsy ke ravana ny teny asio an'io soratra io tsy olona ambanimbany fa ny olona farak'izay nanana grady teo amin'ny toerana io no teny soraty fa io ny tena izy rehefa miainga anao rapitso vononao ny tenanao nakatra hoe Golgota ianao unika farany mamono ny amintsika io ny tena sarotra ny nofontsika io ny tena sarotra miady amin'io fa rehefa matinao ny nofonao zao nge anao fanandramana anakiretsika mety misy fahalemena zao ianao io de zao nge atao hoe ataovy nge vady rapitso fona rapitso de ataovy mivady za Jesosy tsy amparelo ny fanahinao masina ako tsy ataoko io zavatra io androany rapitso ataovy tanjona foy tsy ataoko tsony io manomboka androany hoe androany tsy ataoko tsony io testeo am'izay nge ohatra minaparaky eny de atalaky de talaky iny nge de tigneny maegny izy itinzay de sioky de tontolo andro aza mihinaparaky rapitso raha matiantika zao rapitso de verena ty amiko de terenenao tory manao ino vilambavy ianao fa za miteny anao rehefa matinao ny nofinao rapitso tsy hanomboka ny journée anao zany ianao raha tsy nitetezinao re tendrombohitra rehetrarehetra zao anankisivy izy toerana nisy ianao raha tsy tonga eny Golgota ianao aza mitsangana miady eo aza miarika ny asanao zany aza mandeha mianatra raiky izy raha tsy mandalo ny Golgota aza mandeha miasa aza manomboka ny asa mandrarahanao ianao raha tsy tapakatra teo Golgota zao zavatra pahirizako anareo hitanareo ny zavatra notaniko anareo androany de zao anomboka aikatra an'ireo tendrombohitra eo ianao manomboka rapitra za miteny anareo rehefa avetsika de efa anomboka an'izany alleloia mety adinitsika zany tamin'ny maraina vity titoro ty andohalika hivavaka isika hiakatra eo amin'ireo tendrombohitra reo isika zao ny tady dio zany miakatra tendrombohitra zany
tsy maintsy fiakarany zany ny atao hoe midina dia aveny atendrombohatra fa rehefa hoeny atendrombohatra de miakatra foana za miakatra zany nge mafy zany tsisy tendrombohatra tsy akarany zany rehefa miteny zany hoe aiakatra tsisy tendrombohatra tsisy fiakarany zany ary ny ao anatin'ny baiboly ny akabetsahany ny olona niakatra tendrombohatra olona anankiray tao asinaingy ny vahoaka ny janona fa izy reny niakatra teny tendrombohatra Mosesy izy reny niakatra tany ny tendrombohatra oliva nefa samy voaloaka teo amin'ny Jerosalema taolina Davida sy ny vady aman-janany sy ny mpanompo sy miaroina Davida niakatra teny oliva rehefa tao Getsemane iza niakatra teny tendrombohatra oliva niakatra teny Jesosy sy mpianatra fa Jesosy mbola nalavitra ny tendrombohatra ny lesona ray tiako tonga amintsika androany de zao ny tendrombohatra de akarana rery aleloia fa ny zavatra mahafinaritra amin'le tendrombohatra rehetrarehetra eo ry havana nisy Andriamanitra daholo tena anatika aleloia ny tendrombohatra akaranao io zany ianao mandeha rery ianao aza mieritreritra fa ianao rery ny eny fa tonga eny ianao Jehovah efa miandry anao eny amen de zay nitondra fandresena eo amin'ny fiainana hotahin'ny tompony tsika rehetra mino fa varianao zay afatra zay tsika tsy andro rapitso ataovy amen tsika tsy andro rovina fa tsika iandry iainga sao tsika aleloia ina hira mety amin'izany toritentsika zany ataotsika hira ny amaranantsika ny live fa isika kosa anatin'le hira andeha andohalika de hiakatra tendrombohatra isika ina mampihona ny hira ataotsika mifandraiky amin'izany azafady ataotsika zay andeha kafaliana ataotsika tira mahafinaritra be ty andeha kafaliana aleloia de rehefa andeha kafaliantsika de ataotsika ty amaranana ny fotoana fa itsika rehetra kosa izay atao anaty Zoom anareo ny atokantrano any raha maniry nareo hiakatra tendrombohatra aminay de mandevasa MP amiko de andevasako liana Zoom ianareo satria ny live-tsika tsy afaka mitohy ela be sady tsy mety atao live ity satria tsy fisehosehoana fiakarana ny tendrombohatra fa izy rery miakatra eny ianao rery dikan'izany tsy any anaty live tsony aleloia fa ny anaty Zoom ianareo zay maniry hiakatra ny tendrombohatra iaraka aminay ary zao atao anaty ty vavaka ity tapitra ny tolotay mbola mitohy fotoam-bavaka anaty Zoom de andefa MP amiko nareo de isarako lien amin'ny 12 ny volana Jolay tsika de misy vavaka tendrombohatra zay andeha vavaka tendrombohatra de mandefa MP amiko fa any amin'ny tendrombohatra kosa de ho tetezitsika ireo tendrombohatra anankisivy ireo amen vonina ve nareo misy samby de ho vita manana ray andro tontolotsika anaovana vavaka tendrombohatra de ho ataotsika izany aleloia nareo ataotsika ary tiritia ho voninahitr'Andriamanitra de zay ihany koa ny amaranantsika ny fotoana eto amin'ny live tsika rehetra de andeha andohalika ny tokantrano rehetrarehetrany andohalika isika tonga de anomboka io koa manaiakatra ny tendrombohatra aleloia aleloia de samita itompy daholo tsika rehetrarehetra amin'ny heriny tahaka zao tsika mioneto raha mbola tsy tonga Jesosy misaotra anareo naharitra ny hatramin'ny farany hotahin'ny tompany atsika rehetra oetra masina yaiaibo eavolokoe tunanao topo oetra masina e adesso bene Gesù siamo
Sia, não, tu,